mavesatra ve ny fonao satria nisy nampalahelo ianao na nisy nandratranao mihitsy ny ary hivavaka ao anao izahay ary manasanao hanaraka hatramin'ny farany a rehefa mifarana amin'ny video dia zarao a hivavakantsika tompo Andriamanitra mino a fa ny famelan-keloka dia tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Mampianatra anay hamela heloka ianao mba hahatonga anay ho voavela heloka. Noho izany anio a dia hisafidy ny hamela ireo izay nanisy ratsy ahy na dia sarotra amiko azy zany. Fantatro fa mehery sy fahafahana ho ahy ianao ahafahako manatanteraka izany. Amin'ny alalan'izao vavaka famelan-keloka izao ho an'ireo izay nanisy ratsy ahy dia hitako ny tananao hanamaivana ny foko. Eny ray eo esorinao ny fangidiana sy ny alahelo sy ny fahatezerana sy ny zavatra rehetra any anaty lalan'ny foko. Misaotra Andriamanitra ny fanasitrananao ny fomaratra rehetra ary mamerina amin'ny laoniny ianao. Eny ray eo manome fifaliana sy fiadanana ianao izay very tamiko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen.